J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan vous présentent. Mienjandrony tady eo amin'ny Comores-Madagascar amin'izao fotoana. Nianga tamin'ny resaka volamena ary nitota amin'ny resaka choléra i Madagascar sy Comores izay nifankahazo tsara ihany teo aloha raha tsy laza fa tsy ny endriky ny sariny seho mialoha sy nandritra ary taoriana ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Refesin'ny fanjakana komoriana tanteraka ankehitriny diplomasia malagasy ho ny mpanao politika mikambana anatin'ny vovonana antso. Izay no azo antikana ny fandavan'ny Comores ny fangatahana iaona nataon'ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy izay nikasa iaona tamin'ny filoha komoriana Zafy Albert. Manay ny tombony ankizy mialan-darana an-tsekoly ireo ray aman-dreny ny mpianatra ao amin'ny Sisko Ambositra raha ny fantatra ho ajano ny fanjakana amin'ny volana Novambra ny canteen scolaire ataon'ny ONG Tantsika izay nampisakafo mpianatra mahery ny 4,000 ary hosoloana tetika asa-panjakana izay mbola manjavozavo araka ny fanehoan-kevin'ny vondron'ny fikambanana. Mahatratra 9 isan-kerinandro ireo tanora matin'ny aretina VIH/SIDA eto Madagasikara. Saingy tsy misy voray antsohatra izy ireo ho teo anivon'ny ONG Madaeds izay mpampaniany lakilotsi mikasika ny VIH/SIDA. Mampanay ny zava-misy eto Madagasikara manoloana amin'ny fianakaviana aretina ity izay mahazo vana amin'ireo tanora raha ny fanazavana. Farafahakeliny 10 no namony ainy vokatry ny fanafiana izay nataon'ny paramilitaire FCR atao a Soudan. Tanàna maro no potika vokatry izany. Nanomboka tamin'ny volana Avril 2022 ny atao a Soudan raha tsy ahivony izay nahafatesana olona analy maro. Arahintsika vetrany any andindinizay. Falta fiaraka amin'ny andray tena tompoko lasy tompo vavy tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV amin'ity aliny sabotsy fa 4 ny volana Octobre taona 2022 ity. Manasanao hanaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany ny matoan-dahatsoratra no anokavantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Mienjandro ny tady eo amin'ny Comores-Madagascar amin'izao fotoana niainga tamin'ny resaka volamena nitota amin'ny resaka choléra i Madagascar sy Comores izay nifankahazo tsara ihany teo aloha raha tsy laza fa tsy ny endrika sariny seho mialoha sy nandritra ary taorian'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Matoan-dahatsoratra Gaiton Handriatsilafo. Tsy nety nandray ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Rasata Rafaravavitafika ny mpitondra ao Comores raha tokony kiasa pita afatra amin'ny filoha Zafy Albert ny ministra malagasy. Voalaza ihany koa fa tsy ny fisian'ny valanaretina choléra loatra no nanidiny ny fitondrana ny sistan'ny Madagasikara amin'ny rosambo sy mpivezivezy avy any Comores fa valifaty mikasika ilay raharaha volamena 10 kilao sarona tany Comores ary mbola voatazona ao amin'ny banky foiben'ny Comores hatramin'izao. Ny taona 2022 raha tsy ahivony volamena 10 kilao naondrana tsokosoko avy aty Madagasikara no sarony zandary komoriana ka io mbola tsy tavaverina hatramin'ny androany io. Efa maro ny ezaka natao ary niezaka ny fampiraharaha solitenan'ny Madagasikara amirenana ireo volamena ireo eto amintsika saingy tsy tafavoaka hatr'izay ka hatramin'izao. Nanaitra ny maro io vaovao ny laza fa tsy noraisiny mpitondra ao Comores io ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy. Fa ny tena nanaitra ny maro ambonin'izay dia ny filazany la Gazette de Comores fa ny rafozany rajoelina ireo volamena 10 kilao sarona sy voatazona ny Comores ireo. I Comores ankilan'izay mbola manohy ny fanadiadina ahafantarana na avy eto Madagasikara marina ireo volamena ireo na avy any Mali. Na inona nefa ambara na inona mety ho endriky ny zava-miseho miariary ankehitriny fa mianjandrony tady eo amin'ny fitondrana malagasy sy ny fitondrana ao Comores. Izy ireo izay toa nifankahazo tsara ihany teo aloha raha tsy ilaza fa tsy niendriky ny sary sy izay niseho mialoha sy nandritra ary taorian'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Nitovy tsy misy valaka ny zava-niseho teto Madagasikara sy tany Comores noho ny tsy fahatomombanana, ny tsy fanarandalana sy fitanilana tsikaritra
nandritra ny fanomanana ny fifidianana izay niainga tamin'ny fanavaozana tanteraka ny lesiny mpifidy. Teo ihany koa ny tsy fanekena ny latsahan'ny kandida mizaka zo-pirenena frantsay, ny vondrona, ny taky fanovana, ny 12 tamin'ireo kandida ho filoham-pirenena teto Madagasikara, noho ny tsy fanajan'ny lalam-panorenana, ny tsy fahatomombanana ary ny tsisy ny fifidianana mangarahara. Namondrona ny heriny ihany koa ireo kandida ho filoham-pirenena miisa 5 mpifaninana. Tsy nanaiky ny filatsahako fidiny ny filoham-pirenena Perinasa Zafy Albert tao Comores. Tsy nakeny rehetra ny voka-pifidianana teto Madagasikara ka nahalany any andry rajoelina ary tsy nilamina. Tsy nakeny rehetra ihany koa ny voka-pifidianana tao Comores ka nahalany ny filoha Zafy Albert. Raha fehezina samy nanao zavatra tsy ara-dalàna na ny filoha Comoriana na ny filoha malagasy. Napetraka ny couvre-feu teto Madagasikara mialohan'ny atrehana ny fifidianana. Napetraka ihany koa izany tao Comores tao riny ny fanambarana fa ny filoha Zafy Albert no nandresy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena izay feno osoka hoy ny mpanohitra tao an-toerana. Ankehitriny anefa io fa mianjandroa ny tady eo amin'ny 2 tonta. Tena izay tokoa ve sa misy zavatra hafa ao ambadika ka ity ny fomba napetraka ahafahana manodina ny saim-bahoaka tahaka nefa mahazatra hatr'izay. Ny ampitso no hamaritra izay tena zava-misy marina, tsy hisy takona izay tsy aseho. Rehefa sy ny fanjakana komoriana tanteraka ankehitriny ny diplomasia malagasy ho ny mpanao politika mikambana anatin'ny vovonana antso izay no azo andikana ny fandavan'ny Comores ny fangatahana fionana nataon'ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy izay nikasa iaona tamin'ny filoha komoriana Zafy Albert i Madagascar izay mila mametraka diplomasia mazava andresendahatra ny komoriana indrindra amin'ny fampodina ny volamena 10 kilao saronizandary komoriana ny taona 2024 saingy izao homeny fanjakana komoriana lamosina izao ndray Richard. Miakatra trano maripana eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy Comores amin'izao fotoana izao. Omaly navoaka ny La Gazette des Comores indray lahatsoratra milaza ny fandava ny fanjakana komoriana. Ny fangatahana fionana amin'ny filoha komoriana Zafy Albert nataony andry rajoelina tamin'ny alalan'ny ministra ny raharaham-bahiny izay nikasa ny azo amin'ny Moroni. Na somary niendrika ara-diplomatika aza ny antony nandava ny fanjakana komoriana ny fionana. Mazava ny antony raha ny lahatsoratra an-gazety. Hita aloha fa maharisarisa ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Comores tao aorian'ilay fanapakevitra no raisitsika tamin'ny 10 Octobre lasa teo iny mahakasika ny hoe hanakatonana ny sistany tsy fandraisana amin'ny Comores noho ilay aretina kolera izay miparitaka ao Comores. Nitarena moa zareo komoriana satria nahatsapa izy hoe mbola tsisy fanapakevitra nivoaka avy amin'ny OMS izay manambara fa tena ao anatin'ny krizy sanitaire tokoa izy vokatry ny kolera dia somary nalahelo zareo satria nisy sambo tsy afaka ny akosté à Madagascar zany taoriny fanapakevitra iny. Vokatr'izay dia nanao réplique diplomatique ny komoriana tsy nandray ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy izay nandavany tsy onana aminy mahakasika ny famerenana ny volamena 10 kilao. Ny vokatr'izany zany dia lasa misy fandrohitana zany diplomasia eo any amintsika sy ny komoriana. Dia izay zany maharatsy an'ilay diplomasia miafina dia rehefa miafina izy nefa voaratsy ny vokatra ratsy ny azonao dia felaka tamaina ohatrany mandrivorivo ohatrany ny azonao ary ny article avoakan zareo komoriana dia tena manivaiva ny diplomasia malagasy mihitsy ka tsy tokony hipetraka fotsiny tsika manoloana an'io fa araka ny teko mila manana diplomasia persuasive tsika mba tsy andrefesan'ny komoriana tsika foana isaky ny mihetsy. Proof zao fa miletika tanteraka manaraka ireo sehatra maro eto amin'ny firenena ny diplomasia malagasy ho ny mpanao politika ankehitriny mametraka ny fanjakana komoriana ary manome ny valikafatra ho an'ny fanjakana malagasy avy hatrany mikasika ny tsy naneketsika ny fiantsonan'ny sambo nitondra mpandeha komoriana tao amin'ny seranatsambo ny mahajanga ny 9 Octobre no nresabe mikasika ny kolera tao Comores amin'izao fotoana izao. I Madagasikara izay mila mametraka diplomasia mazava andresendahatra ny komoriana noho ny antony maro raha tsy ilaza fa tsy ny fampodiana ny volamena 10 kilao sarony zandary komoriana ny taona 2022. Manana olana koa tsika amin'ny famerenana ny biby any Thaïlande, manana olana tsika amin'ny famerenana ny bois de rose ny Tanzania. Hitantsika zany fa mila diplomasia matanjaka zany ary mba hampatanjaka atsika dia tadidio
mila firenena matanjaka ihany koa zany ara-politika ara-diplomasia mitombony amintsika zao Madagasikara zany zao ny tantana ny Comeza raha tsy diso ao anatin'ny Comeza Tanzania raha tsy diso tokony hanana tombony zany tsika amin'ny famahana ny olana raha tsy diso ihany koa ao anatin'ny COI i Comores izay tsika teo zao lasa pitarika ny COI ankehitriny zany zavatra zany dia efa hanana Madagasikara tombony sahady eo amin'ny famahana an'ireo olonan'ireo ary tsy tokony iraikiraiky tsika na tarehidratra satria arakaraka mampitarehidrary atsika no ahafahan'ny olona mitady paikady hafa indray ahafahana tsy mamerina nireny arenantsika ireny ka mampirisika mihitsy ny gouvernemanta tsy atoritory fa raha matoritory tsika efa refeson'ny Comores zany zao tsika ary raha refeson'ny Comores zay tsika tsy amin'ny resaka diplomasia fotsiny na amin'ny resaka fanatanjahantena koa Comores dia resitsika foana teo amin'ny baolina kitra fa zao izy lasa efa mihoatra Madagasikara dia tsika mihitsy mila mandiny tena mila mihevitra ny tokony hatsara ny firenentsika ao anatin'izay. Fitakianan'ny nosy malagasy sy aty amin'ny ranomasimbe indianina fangatana ny fampodiany ireo biby naondrana ny tsokosoko sarona tamina firenena maro ireo volamena sy arena samihafa tsy misy ahitana soritra ny fahombiazan'ny diplomasia malagasy ankehitriny tefa tsofina trano no azo noho ny tsy fananana politika ara-diplomatika mazava sy ny tsy fahaizana mandresy lahatra ka mampamenitra mpanotaninany amin'ny hoe aiza amin'izao no hoe mamiratra ny diplomasia sy ny fifandraisan'ny firenena amin'ny any ivelany. Manay ny itombony ankizy miala andarana any an-tsekoly ireo ray aman-dreny mpianatra ao amin'ny Sisiko Ambositra raha ny fantatra ho ajan'ny fanjakana amin'ny volana Novambra ny canteen scolaire ataon'ny ONG Tantsika izay nampisakafo mpianatra mahery ny 4,000 ary hosoloana tetika asa-panjakana izay mbola manjavozavo araka ny faneho-kevitry ny ivondry ny fikambanana farimbonana ezaka fanabeazana ifotony na ny fefi fanadidina. Oajanona ny tetika asa efa nandeha antaonany maro ataona fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ONG Tantsika. Io no teny midina avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hoy ny vondron'ny fikambanana farimbonezaka fanabeazana ifotony na ny fefy ao anatin'ny Sisiko Ambositra. Ny cantine scolaire iantohan'ny ONG ity izay mampisakafo mpianatra mahery ny 4,000 avy amina EPP misa 12 ao amin'ny Zafy Albert Ilaka Centre ary Ambohijanaka. Ajanona ny fampisakafona ireo mpianatra ataon'ity ONG ity fa ny fanjakana no hiditra antsehatra ampisakafo ireo mpianatra. Tranga izay tsy atokisan'ireo ray aman-dreny ary takin'izy ireo ny ampifamindran-dalana ireo tetikasa roa ireo ho tombotsoan'ny mpianatra malagasy. Mety ara-iasa reo dia manaiky zahay raha sy hiala ny Tantsika fa raha hampiala ny Tantsika kosa ny menina dia mandatanteraka zahay sy handray ny vola famatsina katenina ho menimenina manomboka androany araky ny feon'reto fivoriana izay sorotena avy amin'ny fefi raisina fefy faireto antony na mahateto Sisiko fa mbola tsy misy fanapahan-kevitra matotra kanefa manakaiky ny 5 Novambra izay anangonana fitaovana rehetra avy amin'ireo etablissemana sekoly izay anaovan'ny Tantsika fiaraha-miasa ireo mba hangataka ny fialan'ny Tantsika satria mitomagny ny vahoaka malahelo ny mpianatra mba hanome anay taratasy izay mampitohy ny fiaraha-miasa amin'io Tantsika io satria dia tombotsoa be dia be tokoa no raisiny zana-bahoaka. Lavitry ny toeram-pinenana no misy ireo sekoly antony tatiavana mpiara-miombonantoka anao cantine scolaire hoy ireo fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra namaly zany ny ONG Tantsika ary tany an-tsekoly no nisakafo ireo mpianatra nandritra izay taona maro izay. Ahina iverina indray ny tranga tany aloha izay nampialandarana ankizy maro noho ny anoanana sy ny arerana vokatry ny fivezivezena raha ny fanazavana. Ny fikambanana farimbonezaka fanabeazana ifotony izay tsy mahatoky ity tetika asa-panjakana asolony ataon'ny fikambanana ity ka antony izao fanambarana izao ahin'izy ireo ny hoe tsy ateza io tetika asa-panjakana io anefa ilay ONG angoronetana ka ho votodroy ireo mpianatra mahery ny 4,000 tetika asa-panjakana fampisakafona ireo mpianatra izay ahina ho tampianarana iray ihany raha ny fanehoan-kevitra hatrany ka antony izay fitakiana izay. Ray aman-dren'ny mpianatra izay mandrosososo-kevitra ny aminy hoe mifanindran-dalana ny tetika asa-panjakana sy ny fikambanana tsy miankina ary miara-miasa ho tombotsoan'ny mpianatra malagasy.
Kivy tanteraka amin'ny mpitondra fanjakana ny mpisehatra amin'ny lavanila ny amin'ny tsy mbola nahitamba-olana mikasika ny seha-piariana lavanila efa ho 5 taona mahery aty aoriana sy ny tena mararin'ireo tantsaha izay mivelona amin'ity seha-piariana ity no mahamaka ny mpitondra fa ny fisehosehoana ivelany toy ny mahazatra hatrany ho ny mpisehatra nanaovana fanadihadiana. Christian Demby. Mampametra-panontaniana ireo mpisehatra amin'ny lavaniny tsy mbola nahitany mpitondra fanjakana vahaolana matotra entina manarina ny seha-piariana lavany efa ho 5 taona mahery aty aoriana ho ny mpisehatra amin'izany nandritra ny antsatarby izay natao taminy. Raha tena nisy tokoa izy ny fijerena ireo tantsaha izay mivelona amin'ity seha-piariana iray ity, tsy tokony ny totongana tahaka ny misy ankehitriny ny vidin'ny lavany na eo amin'ny tsena anatiny na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fantako aloha ny fanjakana na manao modimaty na tena hitady vahaolana fa ny zavatra andrasan'olona ity ny antony ambolen'olona lavania eo ny tsy manjary hoanina fa eritreretina fa azahoana vola be ameloma tena. Dia amin'izao fotoana izao dia lasa korrevaka ny lavania. Vidiny farany ambany. Le lavania vidina 1 million iny de lasa 500 000 na 100 000 ariary. Le lavaniny vidina 700 000 ariary iny de lasa 70 000 ariary. Ary le lavaniny vidina 600 000 na 500 000 le 3e qualité tamin'ny 2018 de lasa 40 000 ariary amin'izao. Na mafisy ny mpisehatra amin'ny lavany ity hatrany fa tsy hitondra voka-tsy ho an'ny tantsaha-mpamokatra ny fametrahana ny maison de lavany eto Antananarivo renivohitra fa fisehoana no mamaika izao fitondrana izao. Maison de vanille tokony aty sava. Aty ane ny mamokatra lavanila fa tsy any Antananarivo. Maninona any Antananarivo sa any tsy maintsy mandeha any le mpividy le exportateur tsy maintsy mandeha any. Raha ty jery tsara ny lavany anao, jery fotony, de tokony aty sava na Antala na eto Sambava no anaovana maison de vanille. De mandeha ty daholo zay olona te afantatra azy. Sady mijery ny fomba rehetra famokarana azy no mijery fotony ohatrantiny zany lavany zany ohatran'izay fomba fikarakarana azy. Le vidiny lavany mahamay olo ty zao sahirana satria tsisy fidiram-bola. Tsy mahagaga araka izany raha miharatsy avokoa ny vokatra lavany, ny kalitaony sy ny vidim-bokatra isan-taona. Vokatra izay tsy fahaizan'ny mpitondra fanjakana mametraka izay tokony atao laharam-pahamehana izay. Vaovao ny toekarena izay hatrany tsy mbola tonga amin'ny marimaritra iraisana ny banky foiben'ny Madagascar sy ireo ivitoerana fampindramam-bola madinika ny mikasika ny fahafahany ireto farany mindram-bola mivantana eo anivon'ny banky foibe. Na izany aza efa misy ny dingana vita saingy maro ihany koa ny pitsopitsom-bola andalam-pametrahana raha tsy laza fa tsy ny lalàna ifampitondrana anatin'izay hoy ireo mpisehatra. Ivry. Raha efa ntonany maro no nangatandro ivitoerana fampindramam-bola fahafahana mindram-bola mivantana amin'ny banky foibe tamin'ity taona 2022 ity vao niazakazaka ny dinika teo amin'ny rotonta fa ny 3 feonany izao no vita hoy ny fikambanandro ivitoerana fampindramam-bola madinika saingy mbola maro ihany koa ireo lafinjavatra andrasana ny fametrahana azy. Tsy maintsy misy lalàna mifezany zavatra zany fa tsy hoe ataotao fotsiny. Lalàna le cadre juridique misy koa infrastructure technologique tokony atao satria tafiditra ao anatin'le structuration ny accès amin'ny marché monétaire io zavatra io. Donc tokony misy zany ny lafiny ara-teknika azon'le institution de microfinance miditra direct amin'ny fanarahana an'le izy satria findramam-bola isan'andro le izy fa tsy hoe lava reny akory. Long terme na moyen terme fa accès amin'ny marché monétaire au jour le jour. Zay zany l'izy donc mbola tsy vita tanteraka le fandalinana le kipitsopitsony fa mino sy mahatoky zay fa fantatry ny banque foibe ny andraikiny. Ity tsy fahafahany ivitoerana fampindramam-bola madinika mindram-bola mivantana amin'ny BCM ity mampidangana ny zanabola lain'izy ireo amin'ny mpanjifany amin'izao fotoana izao. Zanabola izay mihoatra ny 9 hatramin'ny 12 isanjato. Indraman'izy ireo ny vola amin'ny banque primaire. Ny anjara briky ny IMF amin'ny toekarena sy ny fanohanan'ireo mpandraharaha indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivola izay tokony hitombo hatrandy raha tarafina ny zavamisy ny taona 2022. Ny tombo toy izany ihany koa ny mpampiasa ny tolotry ny IMF satria dia ny tombo 5 isanjato zany nandritra ny intaona 2022 iny.
Ny fampindramam-bola kosa na ny crédit dia ny tombo 7.10 isanjato raha ny lela volany kirakiraina zany satria dia ny tombo 7.90 lavitra isan'ny miliara ambony noho ny tamin'ny taona 2024 raha ohatra kosa ka ny tombo 7 isanjato ny isan'ireo olona ny sitraka fampindramam-bola oharina tamin'ny taona mialoha izany. Marinay manokana eto ny fiakaran'ny tahapamatsiana ny asa-pamokarana eny ambanivohitra raha ny crédit agricole tokoa dia niakatra 5.20 isanjato lasa 4.20 isanjato zany ny taona 2024 miandry fatratra ny fahatongavan'io fiaraha-miasy io araka izany rehetra amin'izao fotoana izao. Io ihany koa ireo mpandrara madinika sy tantsaha izay tsapa faliana mitolotra entiny tony fitoerana manakaiky vahoaka itony. Ny pejy ny fahasalamana no anoizatsika ny fampalalam-baovao mahatratra 9 hatramin'ny 10 isaky ny herinandro ireo tanora maty ny aretina VIH sida eto Madagasikara. Saingy tsy misy vola iantsoratra izy ireo hointy eo anivon'ny ONG Madetsa izay mpampaneho lakolosy mikasika ny VIH sida. Mampanahy ny zava-misy eto Madagasikara manoloana ny fianaka ity tsy mikaretina ity izay mahazo vana amin'ireo tanora raha ny fanazavana. Fanadidina. Ireo tanora no maro nisatra ny tsy mikaretina VIH sida ankehitriny. 20 taona tany aloha nanomboka eo amin'ny 30 hatramin'ny 5 taona ny salan-taona amin'ireo tratra ity aretina ity. Ankehitriny tanora manodidina ny 40 taona ny tratra ny aretina raha tao anatin'ny 5 taona farany hono teo anivon'ny ONG Madetsa. Tranga izay mampanahy manoloana ny fiparitahan'ny aretina. Ary ny mampalahelo ao anatin'ilay izy ny tanora mahatanora zay tsy ampy ny information zay azony dia lasa ataoko hoe tsy manaraka tsara ny traitement izy dia maro ny tanora maty ny VIH ary azo tenenina fa mety 10 ny tanora maty isan-kerinandro amin'io resaka VIH io fa no izy tsy enregistré tsy fantatra hoe inona nahazo azy fa ho anay eo amin'ny monde ny VIH dia mifanerasera amin'ilay olo dia mahafantatra hoe maty ny VIH ilay olo. Raha ny antotanisa eto Madagasikara amin'izao fotoana zao raha ny officiel tenenitsika aloha ny hitanay tamin'ny décembre 2023 any amin'ny 17 000 fa nany première dame zany teny tamin'ny andro voalohany colloque fa efa mahatratra 20 000 mahery ny olona mitondra ny tsy mikaretina VIH manerana ny Madagasikara. Faritra mena amin'ny aretina VIH sida manerana ny Madagasikara ankehitriny. Tsy ireo tanan-dehibe ihany, saika ahitana amin'ny fianaka ny tsy mikaretina hatrany amin'ireo tontolo ambanivohitra. Ireo rehetra mitondra ny tsy mikaretina izay miafina noho ny fanavakavahana ataon'ny fiarahamonina. Hatreto, misy ny fitsaboana, saingy tsy sitrahany rehetra izany izay mbola olana amin'ny ankabeny. Ny ARV tompoko dia misy. Fa izy misy io disponible izy eto Antananarivo fa tsy disponible izy ao ambony tanan'ilay olona. Izay ilay atao hoe jusqu'au kilomètre zéro na any Mananavaratra ilay olona na any Ambovombe Androina ataoko hoe aiza moa antany mieva ny Morombe rehefa positif ilay olo tokony hahazo an'ilay ARV fa ilay ARV misy eto fa ny acheminement ngamba ny olana atsika ndray eto zany matetika dia le ARV pédiatrique le ho an'ny zaza tsy indraindray no manahirana tsy mahita azy fa ny ARV ndray dia misy ny traitement hafa zany ny infection opportuniste ndray no manahirana satria tsy gratuit ny analyse. Ny anandro teo no nitontosaina ny atrikasa iraisam-pirenena aty amin'ny ranomasombe indianina. Fotoana izay namafisana ny ady amin'ny fianaky ny aretina VIH sida tanjona ny jerena paikady izay atao isan'ireo vondrona marefa amin'ity aretina ity ny fiarahamonina LGBT, ireo mpampanofa vatana sy ireo mpitsindrona zava-mahadomelina raha tsy ahivina. Maro ireo olona voan'ny diabeta no tsy mahalala izany antony tsy mahavoatily azy ireo sy ankavitsiana ireo miresaka ny toe-batany. Azo saboana tsara ny diabeta saingy maro ny zavatra mila arahina manoloana izany. Ho fampahafantarana ireo olona voan'ny diabeta sy ny fianakaviana manana havana voan'ny diabeta no antony anaovana ny famelabelarana momba ny aretina diabeta izay ho tanterahina iny amin'ny Sainte Famille Mahamasina ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao. Fanadidina mikasika izay entiny Nelarana Efson. Manodidina ny 3 hatramin'ny 4 isanjato ny mponina lehibe malagasy manomboka eo amin'ny 20 taona hatramin'ny 7 taona no voan'ny diabeta eto Madagasikara. Tarehimarika izay ambany raha ampitahana amin'ny tarehimarika maneran-tany. Saingy maro ireo olona no hatratra ny ity aretina ity izay tsy hita antony tsy misy ny fitiliana ary eo ihany koa ny tsy fahalalana ilay aretina.
raha ny antotanisa hita tamin'ny taona 17 hita fa ny 5.7 ny olon-dehibe hamonina eto andrenivohitra no voan'ny diabeta raha tokatra 5.1 ny zantry ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Toe-batana ny diabeta ary azo soroana sy azo tsaboana tsara raha ny eto amintsika tsy misy ny firesana sy ny fanazavana mahakasika io fa karazana aretina io antonanaovana ny konferensa izay iresana ny momba ny diabeta sy ny manodidina azy rehetra miaraka amin'ny ampitsabo raha ny fanazavana. Zao no azo tsaboana. Misy fandraisana fitsaboana ho an'ny type 1, type 2, ny 3 le gestionnel le nazavainy docteur teo, misy karazany afaka mihitsy mivoadona ohatra amin'ny pancréas zany efa tsy tatsony hoe inona isokajiana an'izany. Fa amin'izao fotoana izao afaka manao recherche nareo fa ny diabeta amin'izao efa betsaka ny vahaolana. Ny milaza fa sitrana manahirana satria fanabeazana le izy ndao le olona diabetika dia io mety sitrany dia tsy vaky loha fa tsy maintsy manaraka toromarika ary izay toromarika izay ny fampiresahana mandritra ny adiny roa mba hialana amin'ilay zavatra tsy azo ka mampiazo azo na hoe eritrehitra hoe rehefa marary avy tsy ho any amin'ny docteur manitra na ho any amin'ny zoky andry fa tsy izay le izy fa misy zavatra tokony tandremana diny zao. Mbola mariny koa ireo marary izay tsy mahafantatra ny zavatra maro manodidina io aretina io ka isy ny hiatohana omena azy ireo. Rehefa antanina ny olona ny amin'ny fanafody hoanina dia fantany tsenjery reto ny fanafody hoanina kosa izy fa rehefa antanina kosa izy hoe fa maninona no mihinana an'ireto ianao ary isaky ninona no mihinana azy inona ny zavatra tokony fepetra miaraka amin'io dia matetika misalasala izy ary rehefa tena antanina sy fitorina ny olona manana toe-batana diabetika dia manana n'ilay antsoina hoe raritsaina mitebiteby isan'andro sainginy tsy fantatry ny manodidina sy le ataontsika hoe miaramonina amin'ny ao atokantrano iny tebiteby kely iny vao mainka mampikorotana ilay tahan'ny siramamy ao anaty vatana. Dia izay no anasanay hoe tsy ny diabetika ihany no asaina amin'ilay conférence hoe tongava fa manasy izahay ho anareo zay iaran'ilay kizitina kely ao an-trano. Ho fanampiana ireo olona manana diabeta sy fianakaviana manana olona manana diabeta no antonanaovana ny konferensa momba ny diabeta izay ho tanterahina eny amin'ny Sainte Famille Mahamasina ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao. Mandray anjara mahavitrika amin'ny salon de l'habitat Forelo Expo Tanjombato ny Cosmos ankehitriny sy mararaka izany ny entana sy tolotra omena ny mpanjifa ary misy ihany koa ny fihenam-bidy hatramin'ny fiafaran'ny hetsika rahampitso isan'izany. Misy ny fihenam-bidy goavana hatramin'ny 100,000 ho an'ireo manao ny achat en ligne na aiza na aiza toerana misy azy. Arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Fary miarabantsika rehetrarehetra ny Cosmos moa zany dia tsy voalohany nandray anjara tamin'ny salon de l'habitat fa efa nandray anjara ihany izay tany aloha tany. Amin'izao fotoana izao dia misy remise maromaro sy tolotra maromaro no atolotra ianareo mpanjifanay amin'ny salon ty izany hoe hatramin'ny rapitso. Misy ny remise de 10% rehefa manao achat en ligne ianao na amin'ny site na amin'ny page-ny Comores-Madagascar izany hoe naiza toerana misy anao na tonga aty amin'ny salon de l'habitat ianao na tsy tonga aty amin'ny salon de l'habitat ianao dia manakery zay 10% zay rehefa manao achat en ligne ianao akoatran'ireo entana en promotion sy en baisse de prix. Eo ihany koa ny remise 10% ho an'ny entana marque M-Top izany hoe ho an'ireo outillage sy bricolage dia misy ticket alainao eto amin'ny standin'ny Cosmos rehefa aty amin'ny salon de l'habitat ianao dia iny no entinao manjifa eny amin'ny magasin Cosmos hatramin'ny rapitso dia mahazo remise 10% be izao ianao. Eo ihany koa tsy ambakan'izany ny ho an'ny vente à crédit mirindra dia manolotra remise 5% rehefa manao achat crédit miaraka amin'ny vente à crédit mirindra mandritra an'ity salon de l'habitat aty ianao. Eo ihany koa ny tolotra maro samihafa izay atolotray toa ny achat groupé ny B2B eo ihany koa ny service sy ny offre anay rehetrarehetra ny marque original ny service après vente fiable sady assuré tsara. Miisa enina ny magasin Comores-Madagascar eto Antananarivo dia any Akorondrano Andranomena Analakely Tsaralalana la City Ivandry ary Tanjombato ao amin'ny galerie Ecopark. Manana magasin miisa 120 koa izahay manerana ny faritra
fa ny vonisokatra voaingana kely zao dia ny magasin Cosmos eo Antsohy koa manasa anareo zahay hitsidika ny magasin anay fa feno karazan'entana maro isafidianana amin'ny vidiny mirary marque original ary miaraka amin'ny service après-vente sy garantie avokoa dia tongava mitsidika ny salon de l'habitat Acham Rapitso. Isan'ny vetivety anaraka doka fotsika mamay fotoananao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 octobre 2024. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus! Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Tavavegna sady ato amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy anohizatsika izany ary no tanterahina androany teny Betsaka Ambilobe ny fandoharana ny taolam-balon ny profesora Zafy Albert izay nakisaka toerana tao amin'ny fasandrazany any taorin'izay nametrahana tsangambato fahatsiarovana ity filoham-pirenena teo aloha ity sady irainy demokrasia tamin'ny teto amin'ny firenena ireo tany an-toerana. Fanadidina. Fitotoana teoriny nalasan'ny profesora Zafy Albert ny 13 Octobre 1712 tontosa tany Betsika Ambilobe androany ny famindrana ny taolam-balony tao amin'ny fasandrazany ihany. Amin'ny fotoana izay napetraka ny komity mpikarakara sy ny fianakaviana Olanonambe ary nanasana ny rehetra ihany koa. Moaly sy androany ny loarana zany le taolam-balony tany amin'ny toerana nanitrihana azy dia nampakarina ty ambony sady koa ametraka tsangam-bato lehibe ao an-tapatanana any Ambilobe ohatrany hitantsika ry Antaninarenina hoe tsangam-bato ny président Tsiranana any Mahajanga lycée Philbert Tsiranana ka nanomboana azy zany mba amin'ny tany fiaviany any Betsika Ambilobe dia any nametrahana le tsangam-bato fa io moa teto Antananarivo nanasana ny olona rehetra na atao anatin'ny fitondram-panjakana na tsy ivelan'ny fitondram-panjakana ny hery rehetra zany nasaina ary nanaterana fanasana invitation tamin'ny fotoana io ka zavatra événement ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka manontolo fa tsy resaka fitondrana na tsy fitondrana ma filoham-pirenena malagasy azy teo aloha dia malagasy rehetra ny nandray an-tanana ny fanamboarana an'izay. Zava-dehibe ho an'ny komity mpikarakara sy ny fianakaviana ny fotoana indrindra nametrahana tsangam-bato amin'ny mafiloha teo aloha azy. Efa filohan'ny CRN na ny komity mifampihavana pirenena ihany koa tamin'izany fotoana ary farany fatsikely indrindra marainy ny demokrasia azy teto amin'ny firenena. Rainy demokrasia zany Zafy Albert zany. Raha tadiditsika tamin'ny vanim-potoana nanaovana empêchement azy dia niteny ry professeur iry Serge Jafy Maova président Vaovao io assemblée io président ampiasaony miaramila valy teny ny professeur Zafy hoe avelao anjaka ny demokrasia zalahy zay ny valy teniny. Faharoa Zafy Albert tsy araka ny eritreretana fanelezana resabe taminy fa taty amin'ny mois de juillet 2002 teo zany izy nanomboka ny joro hoe tandrematsika
na ny ao anatin'ny fitondrana vonazo fitondrana am'izao na ny mpitondra teo aloha ny camp ny amiral didiratsiraka sy ny camp ny hervelo rahasalama tandremo tsy fanenjika ifamalifaty kanon'izany atsangantsika ny komity ny fampihavanana malagasy io lasa CFM taty afaro Zafy Albert koa nananganan'io. Isan'ny filonanana ny toerany tamin'ny tantaram-pirenena raha ny profesora Zafy efa lehibe ny fanoherana tany amin'ny faraparan'ny repoblika faharoa ankoatra ny marainy ny demokrasia sy ny fampihavana-pirenena azy. Mirona makany amin'ny fampiasana ireo akora simika trany ny tansa malagasy noho ny tsy fahafantarana ny voka-dratsiny izany eo amin'ny tontolon'ny fambolena ny fidirana tsikelikely amin'ny fambolena ara-biolojika hoy ireo matianina no tokony imasona raha tiana ny anatsara ny famokarana sy ny fambolena eto Madagasikara. Christian Dimby. Isan'ny fianatra takiny eo amin'ny tena iraisam-pirenena ny vokatra ara-biolojika saingy miamirona makany amin'ny fampiasana ireo akora simika ny tatsapam-boly eto Madagasikara amin'izao fotoana. Vokatry ny fahazarana sy ny tsy fahafantarana ny voka-dratsy ny fampiasana ny akora simika no antony mahatonga izany. Raha ny nambarany teo anivy ny Sima Bio na ny syndicat malgache de l'agriculture biologique tamin'ity androany ity. Ny fiofanana eo ihany fa ny olona mihitsy ihany koa nefa misy an'ilay fahazarana tamin'izany dia ny fandehanana tsikelikely amin'ny fanentanana amin'ny fampiasana an'ireo ataoko hoe ady gasy ohatra amin'ny faminady amin'ny bibikely izay ezahana hampariahana ao anatin'ilay izy ihany koa no isan'ny andresen-dahatra tsikelikely an'ireo olona hiala tsikelikely amin'ireo fampiasana akora simika dia fanampaporisihana azy ireo tsikelikely mampiasa an'ireo ady gasy izay efa misy sy ny famerimberenana izany no isan'ny tanjona ihany koa anatin'ilay izy. Mariny ny voka-dratsy ateraky ny fampiasana ny akora simika indrindra eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Etsy ankilany ahafahana mahazo vokatra tsara sy sakafo ara-pahasalamana ny fampiasana ny fambolena ara-biolojika hoy hatrany ireo matianina amin'izany. Vokatra agroekolojika na biolojika anisan'ny tsara mahasalama. Ny simika zany mamokatra besaka fa eo amin'ny fahasalamana zany somary misy ataoko misy impact zany amin'ny fahasalaman'ny vatanatsika zay zavatra zay. Fa ho an'ny bio moa zany zay efa nazatra ny malagasy hatramin'izay fa tsy voazao akory ny malagasy nanao an'izany bio sy ny agroekolojika zany. Miavaka be ny tsirony vokatra biolojika sy ny agroekolojika. Amina tsiro fotsiny zany na ny couleur na ny fitahirizana azy dia tena miavaka ngeza be zay. Ankoatr'izay totosa androany teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo. Ny fanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha. Hetsika izay inona fa hitondra fampiroboroboana bebe kokoa eo amin'izay fambolena ara-biolojika eto Madagasikara izay. Any Mahajanga nanomboka ny alakamisy teo ary fanarahan-pitsoalahady ny salon des acteurs économiques izay karakarainy anteny meran'ny varotra sy ny indostria ao Mahajanga izay natao ampiroboroboana ny seha-piariana maro isan-karazany ho an'ny orinasa sy ny mpandraharaha ao anatin'ny faritra Boeny. Niompana tamin'ny fizahantany sy ny fitaterana ny lohahevitra ho an'ny aty andrian'ny faharoa tao Mahajanga ity. Anja Robert. Fizahantany sy fitaterana andry ny fampandrosoana ny faritra. Io no lohahevitra noraisy ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria ny Mahajanga tamin'ny SAM na ny salon des acteurs économiques de Mahajanga andian'ny faharoa izay nampisongadina bebe kokoa ny sehatry ny fizahantany sy ny fitaterana. Ny sazato ireo mpandray anjara ary ny 700 isan-jato amin'ireo dia misehatra amin'ny fizahantany sy ny asa tanana ary ny fitaterana. Tsara ny manamafy fa manana anjara toera lehibe ny fizahantany eto Mahajanga. Anisan'ny tanjo ny salon des acteurs économiques de Mahajanga ny tondra fomba fijery vaovao amin'ny seha-piariana misy antsika. Ny conférence thématique dia natao anatratrarana izany tanjona izany. Maharitra 3 andro ny 4 ny 5 ary ny 4 ny volana Octobre ny SAM mandeha ny faharoa eto Mahajanga ka ny ampiroborobo ny tontolo ny fizahantany sy ny fitaterana miaraka amin'ireo seha-piariana maro samihafa hita eto Mahajanga no tanjona ao anatin'ny salon des acteurs économiques de Mahajanga andiany faharoa ity.
Lafim-baovao hafa kosa indray ny toetra ara-politika ny kolotsaina malagasy sy ny andavanandrom-piainana toy ny kolokolo sy ny fahasarotan'ny fiainana eto Madagasikara. Izany rehetra izany avoatra anatin'ny horonan-tsary disco Africa une histoire malgache izay notondrosain'ny rajanajaona Luka horonan-tsary malagasy voalohany nahazo ny mention honorable amin'ireo karazana festival iraisam-pirenena toy ny festival Berlinale 2024 tany Allemagne. Manomboka ny amin'ny ara-politika sy ny sosialim-bahoaka, ny olana politika misy eto amin'ny firenena tao anatin'ny taona maro, ny olan'ny herinaratra izay isan'ny mampikaikaiky ny andavanandron'ny mponina. Fampisehoana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana no tena ampisehoan'ny Luka Razanajaona anatin'ny horonan-tsary Disco Africa une histoire malgache, tanjona ny anarana ireo tanora marobe eto amin'ny firenena manoloana izany rehetra izany ndra ny fanazavana. Oui, en tant que cinéaste, tsy haintsy manao analyse na situation société zany zay ataoko angamba hoe na de politique ara le film ataoko efa fotoanany ihany koa zao mba andinihany le thématique tena zava-dehibe hoe manana tanora be da betsika eto an-tanàna, ahoana raha ohatra ka olona tsy manana diplôma sy ny sisa, ahoana fomba mba ahafahantsika mba manampy an'le tanora zany amin'ny sehatra be da be ny zao cinéma ny domaine mety hoe misy olona hafa anaty économie anaty hôtel sy ny sisa fa zay le tena vraie question hoe ahoana ataontsika ahoana daholo reto tanora eto Madagasikara reto reto. Ny tety firenena maro ary efa nandeha tamin'ireo karazana festival ho an'ny horonan-tsary mahery ny 50 ity horonan-tsary ity, ny Disco Africa une histoire malgache izay nahazo ny mention honorable amin'ny festival iraisam-pirenena sokajy nandritra ny festival Berlinale 2024 tany Allemagne. Fisokafana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny horonan-tsary malagasy ny fivelarana tahaka izao raha nambarany mpanatontosa. Voalohany indrindra aloha zany mahafaly mahita lezany amin'ny firenena be da be satria au-delà n'le hoe mandeha en salle izy misy recette ny salle misy vola miditra sy ny sisa, tsara koa le izy mba hitan'ny olona surtout ny expérience hitanay ny diaspora malagasy tonga daholo mijery an'le film de mahafinaritra be mahita an'le fifanankalozan-kevitra sy ny sisa zany, zay tena isan'ny tena hoe important. De faharoa manaranaraka an'izay moa zany hoe ny film raha ny tokony hoe izy tokony maromaro ny producteur zany hoe nenay zany ohatra hoe anankidimy anankenina ny producteur de efa assuré zany hoe manana carrière lava be mihitsy, zay zany isan'ny avantage. Manomboka ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao no andeha voalohany anatin'ny efitrano fijerena horonan-tsary any Tomasina ity horonan-tsary ity, ny fahavalo sy faha 12 ny volana novambra izany no andeha amin'ireo efitrano manokana eto Antananarivo. Any Toliara tsy misitraka fen'ny zony akamaroan'ny mpiasa malagasy ao Toliara tsapa izany nandritra ny fihaonana ataon'ny Biraongy fisemare national tany amin'ny solontenan'ny mpiasa tany an-toerana fanadihadiana mikasika izay entiny Esperanto Marsonette Cool TV Toliara. Tsy tratra ilay asa mendrika izay nekeny Madagasikara nandritra ny fifanarahana iraisam-pirenena raha ny eto Toliara manokana no jerena. Antony, dia tsy misitraka ny zony ankamaroan'ny mpiasa malagasy eto an-toerana raha ny nambaran'ny avy ao amin'ny sandika fisemare izay vao marina nandritra ny fiofanana nataon'izy ireo teto Toliara. Koa eto, dia manao antso amin'ny mpiasa malagasy izy ireo hitaky ny zony ary miantso ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny avy ao amin'ny inspection de travail ihany koa hidina ifotony hijery ireo mpiasa malagasy eto an-toerana. Ny profit be fisemare zany national dia tonga teto Toliara na piofana ireto solotena mpiasa reto. Nandritra ny formation moa zany dia tsapa fa manana olana ny mpiasa malagasy eto Toliara. Dia manao antso ny mpiasa zany hoe aza miandry voaroka na miandry manana olana vao manantona ny fibe fisemare eto Toliara. Antso atao ihany koa zany fanjakana satria mpitondratsika dia milokaloka hoe ametraka an'izany hoe asa mendrika zany ary Madagasikara dia efa niratifie an'ilay convention internationale mahakasika ny asa mendrika. Hatreto aloha ny asa mendrika dia tsy tratra dia miantso ny fitondram-panjakana zany ny tompona ndraiky eto Toliara zany zay mba hijery andreny mpiasa reny satria betsaka reny mpiasa reny tsy misitraka an'izay zo zay. Dia eto zany zay miantso ihany koa ny inspection de travail eto Toliara mba tena hanao ny asany zany hoe tsy hiandry an'ilay mpiasa voaroka
zay vo hidina any am-toeram-piasana zay vo anao confrontation fa le mpiasa zay perinasa zany dia efa tokony isitraka an'izay zo fototra izay. Manoloana izany dia nanamafy ny avy ao amin'ny sandika fisemare fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpampiasa sy ny tsindry azo lena mahazo ny mpiasa malagasy eto Toliara ka manentana ny mpampiasa izy ireo fa tsy mijoro ho fahavalon'ny mpampiasa ny sandika fisemare fa mijoro amin'ny fahamarinana ary hampihatra ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Efa be dia be ny fanarahan-dalàna ataon'ny mpampiasa eto Toliara. Be dia be ny mpiasa mitaraina ty aminay aty. Ka eto zany zahay dia manentana anareo mpampiasa izahay sendika akory raha mijoro tsy hoe fahavalonareo fa hitazona ny marina ary hampihatra ny lalàna zay ao amin'ny article amin'ny code de travail. Ary manentana ihany koa zahay eto Toliara satria zavatra hitanay matetika ny fandroahana mpiasa tsy ara-dravina, ny karama zay tsy manaraka ny lalàna zay mivoaka farany, ny karama farany ambany amin'izao fotoana izao. Ka angatahinay re tompoko mba hampiharina ny lalàna velona ao amin'ny code de travail zay mivoaka amin'izao fotoana izao. Manasa ny mpiasa eto Toliara na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana araka izany ny sandika fisemare na firaisamben'ny sendikan'ny mpiasa malagasy revolutionnera tsy salasala hanantona azy ireo raha toa ka tsy misitraka ny zony ary hiditra ho sendikaly ihany koa hisorohana ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpampiasa. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy no mamahana ny fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV mo amin'ity alina ity. Isao ny sika rehetra ny tokantrano nanaraka izany hatra amin'ny farany mbola iaraka aminao eto ny tenako amin'ny fampalalam-baovao ho amin'ny raha mpitsofeny matompoka. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.